أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالدت النما نتن أرعاب وانسكريت فنركت ستابغن في تلافتن TVM أمن زو ماريناني زوما إزو رلاسنا بابنا تنفنون الإسلام يفتافيتا أو نتنتونا فوفاو ni pin Islam rehetra manerantany nanomboka tamin'ny asabotsy ilasa teo. Ka amin'ny androany inshallah iresadresaka isika mahakasika ny lohahevitra anankiray dia ny tantara na ny fanomezam-boninahitra any Al-Husayn ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu. Mety anontany tena antsika hoe fa maninona izany lohahevitra zany no raisina. Noraisina manokana izany lohahevitra zany satria hita sy eno etseroa ary omentsiny apangaina usuraputaka fa ny pino ahlu sunna wal jamaa na ny pino sunnite de tsy mba manome valeur, tsy mba manome haja, tsy mba manome voninahitra any izany fianakavian'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam izany. Nefa izany rehetrarehetra zany dia fansoraputaka tsy fitiavana tsotra izao no entina ankalazana na ihany koa ampelezana an'izany zavatra diso izany. Amin'ny androany inshallah hiresadresaka isika mahakasika ny toeram-boninahitra an'izany Imam Hussein zany eo anatrehan'ny mpino Islamo ahlu sunna wal jamaa miaraka amin'ireo hadisy maripotra fa tsy sanatria akory hadisy miforoporona tahaka ny ataony sasany. Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib no anarana nomena azy ary ny antsona azy tety ambonin'ny tany. Al-Husayn ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu de teraka tamin'ny taona fahaefatra hijria rehefa mifindra monina tany a Madina European Islam indray mpaminany sallallahu alaihi wasallam de efatra taona taorinan'izay no nateraka any Al-Husayn ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu. Ary izy de nomena anaram-bositra hoe Abi Abdullah na Abu Abdullah. Isika zany rehefa maheno manao hoe Abu Abdullah dia Al-Husayn ibn Ali no tiana tenenina amin'izay fotoana zay. Izy dia zanaky Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib dia anisan'ny sahaba anankiray manamboninahitra ary anisan'ny ahlu baitin nabi sallallahu alaihi wasallam, anisan'ny fianakavian'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ary iray tamin'ireo khulafa ur-rashidin, iray tamin'ireo olona mpandimby amin'ny mpaminany teo amin'ny fitondrana taoriany nahafaty amin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ary izy no fahaefatra tamin'izany rehetra izany. Al-Husayn dia zanakany Fatima bint Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilay zazavavy tiany mpaminany sallallahu alaihi wasallam indrindra ary io zazavavy io dia teneniny mpaminany amin'ny hadisy fa izy dia iray amin'ireo vehivavy efatra lehibe ny mpino Islam rehetra ao anatin'izany paradisa izany. Izany hoe ny reniny dia olona manamboninahitra satria misy efatra ireo vehivavy manamboninahitra ary lehibe ny mpino vavy ao anatin'ny paradisa dia Khadija bint Khuwailid vadin'ny mpaminany, i Asia vadin'ny Firauna ary Maryam reniny Jesu Kristy ary farany dia Fatima zanaka vavin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Midika izany fa Imam Hussein dia avy tamin'ny fianakaviana manamaizy azy satria Ali ibn Abi Talib fahaefatra amin'ireo khulafa ar-rashidin ary izy ihany koa de tafiditra anatin'ireo olona 10 na azy fampanantenana tety ambonin'ny tany fa miditra ao anatin'ny paradisa izany rainy Ali ibn rainy Al-Husayn ibn Ali izany. Ary ny reny de zanaka vavy mpaminany lay tiany indrindra tety ambonin'ny tany ary nomemboninahitra zany zanaka vavy zany. Zany rehetra zany dia fantatry ny ahlu sunna wal jamaa ary voninahitry ny Al-Husayn ibn Ali dia fantatry ny ahlu sunna wal jamaa ihany koa. Imam Hussein no olona mendrika indrindra na mitovy indrindra any mpaminany sallallahu alaihi wasallam raha ny endrika
ivelany no jerena raha mijery azy ianao de tahaka mahita any mpaminany sallallahu alayhi wasallam ary tamin'ny andro nahaterahany Imam Hussein de tonga teo anatrehany Ali ibn Abi Talib mpaminany sallallahu alayhi wasallam ka niteny taminy manao hoe bimaza samaita ibni iza no anarana nomenao an'izany zanako zany tena maly Ali ibn Abi Talib manao hoe samaituhu harban nomeko anarana izy hoe harb la guerre ary misy amin'ny version hafa miteny hoe samaituhu Ja'faran nomeko anarana izy hoe Ja'far tena maly mpaminany sallallahu alayhi wasallam manao hoe wa inni samaituhu al-Husayn za kosa ozy izy mametraka ny anarana hoe al-Husayn al-Husayn de midika ilay mendrika ilay tsara ilay olona mendrika sy olona tsara zany dikany al-Husayn izany zany dia nomeny mpaminany sallallahu alayhi wasallam anarana manokana izy ary tamin'ny fahaterahany Imam Hussein de mpaminany sallallahu alayhi wasallam mihitsy no nitsangana nanao ankika an'izany Imam Hussein zany tamin'ny andro fahafito no nahaterahany Imam Hussein tamin'ny alalan'ny fanapahana na fanaovana sorona ondry anankiroa tamin'izay fotoana zany ary tahaka an'izany ihany koa tamin'ny fahaterahany Imam al-Hasan teo anatrehany mpaminany sallallahu alayhi wasallam mpaminany sallallahu alayhi wasallam de mankatea izy roa na al-Hasan na al-Hussein samy tiany satria samy zafiny ary samy zanaka ny Fatima ary samy zanaka ny Ali izy roa ireo ary matetika mpaminany rehefa mahita azy ireo dia mangataka doa mba hialany masoratsy amin'ny al-Hasan wal Hussein mangataka doa mba hialany haratsina amin'izany zafiny izany ka miteny mpaminany sallallahu alayhi wasallam a'udhu bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wahama wa min kulli aynin lamma mangataka fiarovanao ry Allah mba arovo reto zafikelyko reto amin'ny alalan'ny teninao feno manoloana ny devoly izay ratsy fanahy sy mpanao ny ratsy ary manoloana ny masoratsy izay mety hitondra haratsina amin'ny reto zafiko reto zay no doana verimberiny mpaminany sallallahu alayhi wasallam ary izany doana zany fampianarina ho antsika ihany koa tokony hamerimberina an'izany doana zany ny mpino islam rehetra manerana an'izao tontolo zao manoloana ny zanany sy ny zafiny mba hialany zany masoratsy zany satria ny zaza mety ho tratrany aretina mety ho tratrany zavatra ratsy manoloana an'izany maso ny olona pialona maso ny olona mankahala anao sy ny zanakao izany mpaminany sallallahu alayhi wasallam indray andro rehefa teo ampanaovana khutba izy de niditra ny zany moske zany al-Hasan wal Hussein ary niazakazaka izy ireo niaraka amin'ny lamba mamirapiratra tamin'izay fotoana zay de hita mpaminany sallallahu alayhi wasallam izany de nidina izy avy teny ambonin'ny mimbar ka nidina izy nandeha nanatrika na nakany al-Hasan wal Hussein ary noentiny niakatra teny ambonin'ny mimbary izany ary izy dia falifaly tamin'izay fotoana zay izany mpaminany sallallahu alayhi wasallam izany ary mpaminany sallallahu alayhi wasallam ihany koa vokatra ny fitiavany anireo zanan'ireo na ireo zafindreo rehefa mivoaka izy dia mahita an'ireo zafindreo milalao eny atokotany de miantso izy amin'ireo sahaba ary miteny izy amin'ny olona manodidina azy manao hadhani ibnaya ireto izy zanako anankiroa zafiko anankiroa zanaky ny zanako vavy ka miteny izy manao Allahumma inni uhibbuhuma tompo Allah fantatrao fa za mankatia reto zafiko anankiroa reto wa ahibbahuma ary tiavo ihany koa izy roa reo wa ahibbu man yuhibbuhuma ary tiavo zay olona mankatia anireo zafiko anankiroa zay manambara ato anatin'ny foto-kevitra ny ahlu sunna wal jamaa fa hoe anisany manome voninahitra ary zany hadith zany voarakitra avy hadith maripotitra ary al-Albani no nanamarina an'izany hadith zany midika zany fa maripotitra tanteraka ary fantatry ny ahlu sunna wal jamaa ny voninahitra an'izany al-Hasan wal Hussein izany ary mpaminany sallallahu alayhi wasallam ihany koa dia mametraka hadisi kan teny izy manao hoe innal Hasan wal Hussein huma rayhanatayya min ad-dunya ny al-Hasan wal Hussein izy
dia ireo no folerapoko, ireo no mahafalifaly ahy, ary ireo no karazana hoe ranomanitra ho ahy amin'ny ity fiainana eto ambony tany ity. Zany dia manamarika fitiavany an'ny Al-Hasan wal-Husain. Ka ny mahagaga androany omentsiny usuraputaka fa ny ahlu sunna wal jamaa tsy mankaty azy ireo, na ny ahlu sunna wal jamaa tsy miezaka manavitra ny fianakavian'ny mpaminany sallallahu azy. Izany rehetra zany dia voarakitra anatin'ny boky ny ahlu sunna wal jamaa, ary voadidiny mpiny islam rehetra manerana an'izao tontolo zao hankatia ny fianakavian'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Satria mpaminany sallallahu alaihi wasallam rehefa tafavory izy ireo tamin'ny toerana anankiray dia niteny mpaminany sallallahu alaihi wasallam udhakirukumullahu bi ahli baiti. Zao izy dia mampatsiahy anareo mba hankatia sy hiaro ireo fianakaviako hoy mpaminany sallallahu alaihi wasallam tamin'izany fotoana zany. Ary mbola niteneny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe Al-Hasan wal-Husain sayyida shabab ahli al-janna. Ny Hasan sy Al-Husain izy roa reo dia lehibe na ihany koa chefin'ireo tanora ao anatin'izany paradisa izany. Zany rehetra zany raha lasana bavy anaty finoana islam fantatra haintsika ahlu sunna wal jamaa, ary atsika dia mankatia an'izany imamo Al-Husaini izany. Saingy mipetraka kosa ny remarka na fanamariana ny fitiavanao ny olona anankiray dia tsy midika hoe ho apekarinao ny voninainy, ary rehefa napekarinao ny voninainy dia lasa mitoerana zay tsy tokony ho hisy azy tsony izy. Ny tiantsika tenenina amin'izany mankatia any imam Husain itsika, fianakavian'ny mpaminany izy, zafikely mpaminany izy, zanakany Fatima izy, zanakany Ali ibn Abi Talib izy, manamboninahitra izy. Efa voalazantsika ireo hadisy ny tantara maro milaza an'izany. Saingy aoka anao tsy haka azy kosa hoe tafiditra anatin'ireo olona voaro na ihany koa olona tsy manota mihitsy izy eto ambony tany. Raha maka an'izany foto-kevitra izany no dia diso tanteraka, satria teneniny mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadisy manao kullu ibn adama khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ny taranaky Adama rehetra dia mpanota mandiso, fa ny olona tsara indrindra dia mpanota mahatsara tena mibebaka. Izany hoe Imam Husain mety miezaka izy eo amin'ny fiainany, ary mety mandiso izy, ary mety ihany koa marina ny zavatra izay ataony. Fa tsy midika hoe rehefa izy zafikely mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia ho apekarina ambony zay amin'ny toerana tsy tokony ho hisy azy tsony no asiana azy. Ary indraindray mantsy ny fampiakaram-boninahitra ny Imam Husain lasa mitovy toeram-boninahitra misy any Allah subhanahu wa ta'ala, satria misy ampahany amin'ireo namana zay mamoaka hadisy, zay hadisy tsy fantam-piaviana, ka miteny manao hoe manzara Husainan fi qabri faqad zara Allah fi arshi. Zany hadisy hoe zay namangy ny Imam Husain tamin'ny fasana zay nisy azy dia mitovy namangy ny Allah subhanahu wa ta'ala eo amin'ny seza fiandriana. Zany hadisy zany dia hadisy tsy marim-pototra, hadisy miforoporonina, satria na hainao misaina fotsiny aza mandinika an'izany hoe ny olona maty ve ao am-pasana vanginao, mitovy aminao mamangy ny Allah eo amin'ny seza fiandrianany. Midika zany fa Imam Husain mbola be voninahitra mihoatra ny Allah subhanahu wa ta'ala, satria any am-pasana mitovy izy eo amin'ny seza fiandrianany. Zany dia tsy ekeny ahlu sunna wal jamaa fampiakarana diso tafahoatra. Tahaka an'izany nahazo any mpaminana Isa ibn Maryam i Jesosy Kristy, nome mboninahitra diso tafahoatra izy ka lasa mipetraka na napetraka ny sasany amin'ny toerany tompo Allah subhanahu wa ta'ala, ary izy no andefasana an'ireo fanompona. So dia tafanao an'izany ihany koa ny ampahany amin'ny mpino islam izay milaza tena fa mpino islam handeha mpiakatra voninahitra ny Imam Husain ho lasa voninahitry ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ary fantaro ihany koa fa Imam Husain io dia mbola misy olona maro tsara lavitra be voninahitra mihoatra anazy. Voalohany amin'izany dia ny zokiny Al-Hasan, mbola be voninahitra lavitra mihoatra ny Imam Husain. Ary mbola misy ihany koa ny papany Ali ibn Abi Talib, mbola be voninahitra mihoatra ny Al-Husain. Mbola eo ihany koa mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mbola be voninahitra lavitra mihoatra ny Imam Husain. Ka ny tiako
ho tenenina eto. Rehefa tonga ny andro ny Ashura, zay andro no safidiny Allah subhanahu wa ta'ala hanomezam-boninahitra ny Imam Hussein ho eo amin'ny laharany martyra ny filoana Islam, de misy ampahany amintsika maka io andro fisaonana. Tsy andro fisaorana, satria andro nomem-boninahitra nazy no safidiny Allah tafiditra eo amin'ny laharan'ireo martyra tahaka an'ireo martyra rehetra zay nandalo teto ambony tany. Ary rehefa nisy martyra teo alohan'izany, ny papany dia martyra, satria ny vonoana rehefa andeha hivoaka na Salatul Fajr tamin'ny 17 ny volana Ramadan. Fa maninona zany tsy niraisina andro fisaonana. Misy ihany koa be voninahitra mihoatra azy Al-Hasan zokony zay maty ny pozinina, nefa ny fahafatesany io na ny daty zay nahafatesany zokony io tsy niraisina ho andro fisaonana. Fa manino Al-Hussein no raisina ho andro fisaonana no nahafatesany. Ekena fa ny vonoana izy ary ny vonoana amin'ny fomba feno abibina, ary fomba zay tsy eken'ny saina mihitsy ny finoana Islam, ary reo zay rehetra namono azy dia nahazo titika sy hozona amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Saingy ny fahafatesany Imam Hussein tsy misy fandraisana amin'ny fotom-pinoan'ny finoana Islam. Satria nahoana? Satria ipaminany efa tapitra ny finoana Islam, efa ny fenony Allah, efa nalatsaka n'ilay aya hoe al-yawma akmaltu lakum dinakum, amin'ny andro androany dia mifenoko ny finoana Islam, feno ny finoana Islam. 50 taona taty aoriana maty Imam Hussein, dia inona ifandraisan'ny fotom-pinoana amin'ny fahafatesany? Tsy misy ifandraisany, ary tsy andro fisaorana, ary pino Islam tsy mandray an'izany ho andro fisaorana. Fa io mbola ho lazaintsika amin'ny fandaharana manaraka ireo fahasoavana azo tamin'izany andro Ashura izany, ary ho lazaintsika eto inshallah makasika an'izany fahasoavana maro. Fa ny fampatsiahivana fotsiny androany dia Imam Hussein zafikely ny mpaminany, zanaka ny Ali ibn Abi Talib, zanaka ny Fatima, manam-boninahitra, manana ny maizazy, ary martyra ny finoana Islam. Saingy voninahitra dia mijanona eo, fa tsy hoe mahafantatra ny zavatra miafina, na ihany koa izy manao an'izao mahavita manasitrana, mahavita tsisy vitafiditra ao anatin'ny fotom-pinoan'ny Ahlus Sunna wal Jamaa izany rehetrarehetra zay. Ka ialako tsiny raha ohatra ka misy ampanareo maka an'izay fotom-pinoana zay, fa ny pino Islam sunnit Ahlus Sunna wal Jamaa dia ny fotom-pinoany mametraka ny olona tsirairay eo amin'ny toerana zay tokony ho isy azy. Zay ngamba no fandaharantsika tamin'ity androany ity. Isorako anao nanaraka an'izany atranam-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao. Ny tegna dia mametraka mandrapitafa ho amin'ny zoma herinan'ito izao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.